Farao anatin'izay tontolo ny fifidianana izay ihany isany mbola miteraka resabe hatrany moa ny mikasika an'ireo candidat telo izay tsy tokony hilatsaka ho vidiana ao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena ho an'ny antoko favori izay tarihan'Andriamatoa Norbert Razafimbelo dia tsy tokony kitikitihana ireo candidat telo mampisy resabe amin'ny fifidianana filoham-pirenena ireo ary tokony arahana ny foto-kevitry ny FFKM. Claudia Rasolson sy Mamra Samuel no mitondra ny fanadihadiana. Tsy tokony hisy ny fanilikiliana candidat raha ny hevitry ny avy ao amin'ny favori izay nivoaka indray tamin'ny fahanginany. Androany kosa efa an'izay dia hiteny. Raha hiteny zay androany dia hoe napidik'izo an'izao firenena izao hitondro zotra io. Ary anisan'izany ireo olona izay nandray signature nanao sonian'ilay tondro zotra. Amin'izao efa an'izay mahita indray fa hoe tenenin'ny opinion internationale fa tsy ilaina ny candidat anankitelo. Eto zany zay dia efa mampitandrina mihitsy ary tena mampitandrina izay mikitikitika amin'ireo candidat anankitelo ireo. Izay ho natao favori tsy manana candidat hoe ity ny candidat fa eto amin'ity nosy ity zany tsy tokony misy tsony ny resaka fanilikiliana. Nambarany ity farany fa tokony arahana ny foto-kevitry ny FFKM. Io nge fa tena raha natao anatin'le fikambanana anankiray antsoina hoe regroupement de force ambany tanàna. Zany hoe io regroupement de force ambany tanàna io ivondrona ny ireo fikambanana maromaro zahay eny. Ohatran'izany zao ny favori GDMM mazavaloha sisa mbola misy hatramin'ny réserviste reo. Ka izay rehetra zay nitovy hevitra aminay hoe raha misy le fionan'izy efatra amin'ny rahalahy mianaka dia tsy tokony ho any velan'ny faritra mahitsy fa tokony atao eto amin'ny kapitala dia eto Antananarivo zany. Ary raha tsy mandray andraikitra amin'izany ny miaramila sy ny ireo mpitahika isan-karazany zany hoe ireo fandriam-pahalemana isan-karazany zany dia afaka izay miandrindra zany fandriam-pahalemana hiaro an'izany olona atao eto amin'ny tany sy ny firenena zany. No amafisiny hatrany fa tokony hisy ny fionam-be-pirenena. Tsy tokony ho hisy raha nambarany ny fifidianana raha tsy efa miroso amin'ny fampihavanana ny malagasy. Raha ny hevitry ny filohan'ny favori dia ny fifidianana lalam-pandroenana no tokony rosoana aloha. Manarak'izay ny fifidianana ben'ny tanàna, avy eo dia ny solombavam-bahoaka sy ny fifidianana filoham-pirenena ao aorian'ny fionan'izy efatra amin'ny rahalahy mianaka.